Andriamatoa filohan'ny filakevitra ambony tetezany. Andriamatoa ministry serasera sy ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta tonga eto. Ianareo mpikambana ao amin'ny androm-panjakana manatrika etony. Ianareo olo manan-kajambony, sivily sy miaramila. Ianareo mpiara-miasa rehetra, mpiara-mombona amin'ny ORTM, ny RNM, ny TVM ary ny DIT. Isika fianakaviambe ny Agno Amanjery, ny gazety samihafa manerana ny nosy. Ianareo rehetra manatrika etona sy ireo manatrika mivantana izao fandarana izao amin'ny RNM sy ny TVM. Tompo lahy sy tompo vavy, voninahitra lehibe ho any azahoako mandray fitenenana androany amin'izao fankalazana ny faha-valopolo taona ny radio-pirenena malagasy izao. Ka voalohany indrindra dia lavitsy ny taona ny tare jeneraly ORTM Andriamatoa Johary Ravoajanahary noho tsy fahafahany manatrika izao lanonana miezinezina izao, satria lasa namita iraka any ampitan-dranomasina izy ka ny tenako no voatendy isolotena azy, ka voninahitra antsobiky izany tompo ka tsy ataoko afatram-bady. Tompo lahy sy tompo vavy, valopolo taona ny radio nasionaly malagasy. Loha hevitra nampitondraina azy ny fankalazana ny hoe vavolombelo ny tantara tsangambato ny hoavy. Vavolombelo ny tantara tokoa ity radio Madagasikara ity, voalaza sy voateny ary nambara telo avokoa ny tantarany nosy hatramin'ny foronana tamin'ny taona 1970 ka mandrak'izao. Tamin'ny alalan'ny radio Madagasikara no nandrenesan'ny vahoaka malagasy manerana ny nosy, tsy vaky volo ny zava-mitranga, ny zava-nandalo, indrindra ny raharaha-pirenena. Tsy hijanona lava amin'ny tantara fa manasa anareo anaraka izany amin'ny alalan'ny fandaharana efa mandeha ary mbola mandeha ao amin'ny RNM. Ka andrenesana fijoroana vavolombelo na ireo mpiasa teto ka mbola velonaina, na ny oronan-peo mbola voatahiry tany hoany. Eo koa ny fampisehoana an-tsary sy oronan-tsary ho arantsika manaraka rehefa avy eo. Miazo fambara dia tao tsara, tao koa ny ratsy, nolalovan'ity onjam-peo-pirenena ity. Ny tsara hoentina ho an'ny malagasy dia efa fantatsika rehetra io: fampahalalam-baovao, fanabeazana, fialam-boly. Foto-kevitra ifandimbiasan'ny mpiasan'ny RNM izany, ary tsy mbola mivoana amin'izany izy mandraka ankehitriny. Fa naonena indrindra tamin'izay lalan'ilay lovan'ny RNM izay dia ninanjo teto amin'ny ORTM tamin'ny taona 2020 volana janoary. Io rahantsika mahita io fa kila otohoto ny tranobe ny RNM, ny DIT, ny TVM. Tsy nisy miangana ny fitaovany sy ny trano, zovy ny tsy nisy saina. Malahelo mahita izao toejavatra izao. Ny tiako isariana ny saintsika rehetra anio, na mpitondra fanjakana, na mpandraharaha, na olon-tsotra fotsiny ihany izao, dia mba tsy hianina amin'ny saito sy ny alahelo fotsiny isika. Miantso rehetra ny mpiasan'ny RNM, ny mpiasan'ny TVM, ny mpiasan'ny DIT, ny mpiasan'ny RNM manontolo, mahitady ny hevitra anarenana sy ananganana indray ny tranony ORTM. Efa naneo ny mpiara-miasa anjatony tamin'ny alalan'ny famerenana ny fandaharana tao anatin'izao roa taona mahery izao. Aza heverina hoe mandeha ny RNM dia fa izy zay mbola lavitrezaka ny famerenana amin'ny laona, ary indrindra ametrahana ny radio nasionaly eo amin'ny laharana mendrika azy amin'izao teknôlôjia avolenta sy miazakazaka amin'ny Agno Amanjery izao. Fa na inona nefa fa misony serasera hafa ihany ny radio.
ary raha hiaino radio ny RNM mbola miavaka amin'ny kalitao ny fandaharana atolony masahana ny ponina manerana ny nosy amin'ny fiteny malagasy zato isan'andro. Andriamatoa Ministry Serasera mandritra ity taona 1 ity ny fankalazana ny fahavalo taona ny RNM. Fanoloana ofisialy izao atrehintsika izao mino sy manantena izahay fa hoe mandrakariva ianao sy ny mpiaranasanao akaiky anoana ny ORTM hitona lavitra manerana ny firendim-paritany M izao fankalazana ny fahavalo taona ny RNM izao. Reto famaranana dia mirary soa sy fahombiazana ho an'ny ramatoa lalao rasoanay taleny RNM, ireo mpiasa ny RNM aleo alasa mandritry ny valopolo taona manaraka indray. Hoela velona ny ORTM, hoela velona ny radio nasionaly malagasy misorito. Isoratsika ny talian'ny televiziona malagasy andriamatoa Ernirina Razafinahitra tamin'izay nahateny izay manatoa ny tranobe ny ORTM ny ara-pavoazana zao nitatsika ampabemasy zao izy ny ireny olona maro tafarisaka taminay manoloana an'izao hoe favalopolo taona ny radio Madagasikara izao indrindra moa fa ny mpiasako dia ny ananana fitaovana tsara ao anatina trano tsara ihany koa. Ka raha hoentiko amin'ny saina vetivetika ianao tamin'ny taona 13 izay nandrenana ity tranon'ny radio Madagasikara ity eto Nosy izay ao anatin'ny velaran-tany Sivirisy Rayala metatra toradro izy ity tamin'izany fotoana zany ny Karla taona mbola seo ny tranon'ny tribunaly mbola onaona teo amin'ny toerany ny etsean'ny ranona Nosy mbola onaona ihany koa ity ny trano lehibe indrindra teto tamin'izay fotoana izay. Raha hoentiko asaina ihany koa ianao dia ny vola lany tamin'ny fanamboarana azy tamin'izany fotoana izany dia 900 tapitrisa franc CFA ka ny 10 tapitrisa tamin'ireo 10 tapitrisa franc CFA dia nanaovana trano ary ny 10 tapitrisa franc CFA no nanaovana ny fitaovana tao anatiny izay tena manara-penitra tokoa an'izany hoe radio nasionaly izany.